miasaha mitahotra sy ny ovitra ahatanteraka ny famonjenanareo. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny famonjenanareo. Filipiana 4:12-13. Ny fiomanana tsara indrindra ny amin'ny fiavian Jesosy Kristy dia ny fanaovana ny asany ary miara-miasa amin'ny lanitra ray manontolo ary rehefa mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika dia tsara homana ny amin'ny fiavian Jesosy Kristy ary mitombo ao anatintsika mandrakariva ny fitahian'Andriamanitra sy ny fahasoavana iray manontolo. Ny famonjena sy ny fanamasinana dia miankina tanteraka amin'Andriamanitra izy io. Tsy afaka mandeha amin'ny lalana makany amin'ny Kristy ny olona amin'ny heriny samirery raha tsy tao amin'ny fanamasina. Eo mandrakariva ny fitaomana avy amin'ny fanamasina ary rehefa manaiky ny fo sy misokatra ny olona dia i Jesosy no mitoetra ho aminy, miara-miasa amin'ny olombelona amin'ny famonjena ny fanahy tsiraray avy. Na dia mitoetra amin'ny fahotana sy tsy fankatoavana aza ny olona dia mitoy ny fahazavana avy any an-danitra, tsy maintsy mandray sy manaiky ny fahazavana sy ny famarinana ny mpanota vao afaka miara-miasa amin'Andriamanitra. Raha mitarika ny sitrapony ho eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny olona dia manala ny sakana rehetra izay mety hamelezany ny fo ary miditra ao ny tompo, mitoetra tahaka ny vahiny raisina am-pifaliana eo am-pon'ny meno izy. Raha fehezina izay dia izao, miankina tanteraka amin'Andriamanitra ny famonjena sy ny fanamasinana, koa aoka hiantoraka tanteraka aminy isika, hanaraka ny fitsipika sy ny taridalana nomeny. Ary faharoa, ny fo misokatra sy ny fanekena ny sitrapon'Andriamanitra no ahafana miara-miasa amin'i Jesosy Kristy. Teboka farany dia fahazavana avy any an-danitra sy ny asa miaraka amin'ny fanamasina no manampy antsika handresy ny fahotana sy hiaina amin'ny fahamarinana. Miantso anao ny tompo amin'ity anio ity. Andao hanapa-kevitra hiara-iasa amin'Andriamanitra amin'ny fikasana sy ny asa satria izany no hanomana antsika ny amin'ny fiavian Jesosy Kristy izay ho avy tsy ho ela. Andao hanokatra ny fo amin'ny fahazavana avy any an-danitra ary hanaraka ny sitrapony amin'ny fo manontolo. Aoka ihany koa tsy ho tafiditra amin'ny fakam-panahy sy ny hevitra tsy voamasina isika, fa hifikitra amin'ny fahamarinana sy ny asa masina miaraka amin'ny fanahy masina. Ka ahafahantsika mandray sy miara-miasa amin'ny Kristy eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ombanao anie ny tompo ary tsy verina any aminy izany teny izany raha tsy mahavita ny asany amiko sy aminao sy ny ankonanao. Hivavaka isika. Jesosy malalo, nampianarinao indray izay tamin'ity anio ity fa zava-dehibe ho amin'ny famonjenanay ary tokony ataonay mandrakariva izany satria izany no antony ny fidiananao anay, ny antony nanatsoanao anay ny hanao ny asanao. Tompo, mamindra fo mamelany elokay tsiraray avy. Raha nanao tsirambina izany fanaovana ny asanao izany izay tamin'ny lasa. Fa ankehitriny kosa dia hanavao ny fanoloran-tenanay indray izay aminao ary tsy ampitsanga menatra ny anaranao, ny fisianay sy ny fijoroanay. Koa mita manokana ny ankonana tsiraray avy izay manaraka ity fandaharana ity. Ianao anie hanome ny fanamasinao ho an'ny tsiraray avy. Ianao anie hameno bango ao an-tokantrano tsiraray avy ary aoka ho tsapany tsiraray avy fa ianao dia Andriamanitra fitiavana ary ho hita taratra mandrakariva amin'ny fiainanay ny fahatsaranao. Dia mitahindray ny tontolo andro rediavinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.